Somary mangingina ny tsena raha ho an'ny asa tanana malagasy no asiteny nefa amin'izao fotoana mahabe mpizahatany izao vao tokony hiamaro ny mpanjifa hoy ny fanazavany ireo mpivarotra azy. Maro ny antony mety mahatonga izany araka izao fanazavana izao. Tsy toy ny teo aloha intsony hatramin'izay nitsiny Kristy teto Madagasikara ny tsenan'ny asa tanana rehefa varom-potoana mahabe mpizahatany na ny haute saison. Tena marina izany ny tsenan'ny raha malagasy raha tena marina haute saison zao nefa azo lazaina hoe eo ihany ilay izy fa tsy ohatran'ny taloha intsony izany tapirehan'ny krizy ireo. Tsy mitovy ny fandehan-tsena taloha fa izao izany mba hifanararaotana nefa amin'ity izao azo lazaina hoe un mois ihany satria miditra mois de septembre tsika izany efa miditra ny mpianatra dia juste ny mois de mois d'août ihany izany ilay izy. Ho an'ity mpivarotra ity, hita kosa fa mitombo ireo malagasy resy lahatra amin'ny fanjifana ny zavatra vita malagasy.